Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandaharana le 20h15 eto amin'ny fahitalavitra 24 amin'ity androany ity. Zorakotondrina no miaraka aminao ato anatin'ity fandaharana izay resahantsika momba ny ankehitriny ity. Vahin'ny fandaharana androany Andriamatoa Lazare Zaferson, flou national ny antoko RCR na ny Rassemblement des citoyens responsables tantsay ihany koa miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandaharana le 20h15 Andriamatoa Laza. Miarabanao namana Zorakotondrina, miaraba ny mpijery antsika ny amin'ity fotoana ity ary dia misaotra be dia be nareo ato amin'ny M24 nanasa ny tenako ny amin'ity takariva ity inoantsika ary mba irina mba hitondra soan'ny firenena ny firaisan-dresahana eto androany miaraba tompoko. Ya, hoe antoko RCR nareo zay antoko misehatra eo amin'ny politika nefa Lazare Zaferson somary efa elaela tsy tazana taizana nandritra an'izay fotoana elaela zay teo tsy tazana teo amin'ny sehatra politika. Eo ihany ka, eo ihany fa ny fivelomana koa tsy maintsy atao satria ny anay ny politika ny ao anatin'ny RCR tsy misy olona mivelona amin'ny politika. Fa ny RCR dia Rassemblement des citoyens responsables zany hoe le olona mandray andraikitra no mivondrona hoe ndao raisina ny andraikitra fa maty ny taranaka hopotika ny firenena dia izay ny antony hijereo le antoko politika efa 10 taona io ara-dalàna eo amin'ny fanjakana malagasy. Noho izany tsy Lazare Zaferson rery no ao fa be dia be ny olona miseho any ambadika any fa Rassemblement des citoyens le izy tsy voatery membre amin'ny parti politique ianao zany fa rehefa misy citoyen responsable na olom-pirenena mandray andraikitra olona andraikitra dia miaraka amin'ny RCR ka tsy Lazare Zaferson nasongadina ao anatin'ny antoko fa ny tsirairay dia mitovy avokoa. Azo aiza ny antoko RCR amin'izao fotoana izao satria ataontsika atao mpifidianana isika mety nanomanomana amin'izay fifidianana izay koa ve mety hoe nampangingina tao anatin'izay fotoana elaela izay. Anatin'ny 10 taona amin'izao fitondrana rehetra misy antsika zao azadino fa tsy nitsahatra ny hevitra ny RCR. Navoakanay foana ny hevitray na misy miaino na tsy misy miaino zay tsy mijery hoe iza no mitondra dia izay tsy manohitra olona fa efa fantatra ny rehetrarehetra ny foto-kevitra hijeroan'ny RCR izay tarihan'ny Lazare Zaferson dia ny fanovana rafitra dia efa niteny foana izay ny olana ny vahaolana rehetra hatramin'izay fa tsy hoe miandry fifidianana vao hiteny. Raha jerenao ny lista ny kandidata amin'ny 2013 taony tenako efa nilatsaka filoham-pirenena hatramin'ny 2013 nakaty amin'ny 2023 zany hoe 10 taona zao dia nalefanay tena teny foana le programma fa tsy hoe nentehitra tamin'ny fitondrana zay fa ny anay rehefa tsy hanova rafitra dia tsy miaraka aminay, rehefa hanova rafitra dia ndao hovaina ny rafitra fa raha andrehetra manaiky zao fa maty le rafitra dia nizaniza no mitondra eo dia mitovy ihany fa aza manatena miracle zany fa rehefa mipetraka tsara ny rafitra dia na ny olon-dala indray aza no mitondra eo dia voafato le rafitra izy tsy hanao adalana. Ya, afaka azavaina misimisy kokoa ve Lazare Zaferson izay hoe fanovana rafitra isan'ny voiziny antoko RCR izay. Be dia be le izy namana zo ary tsy vitantsika atao anatin'ny fotoana fohy fa amin'ny ankapobeny zany dia le hoe rafim-piarahamonina no maty. Ny rafim-piarahamonina zay tsy misy mifanaraka tsony amin'ny kolotsaina malagasy fa samy maka ho azy ny fiarahamonina malagasy. Io rafim-piarahamonina io nefa ny tokony metraka rafitra politika dia noho izany rehefa maty ny rafim-piarahamonina dia tsy misy rafitra politika ihany koa azo apetraka. Ka rehefa maty ny rafitra politika indray satria tsy fiarahamonina normal nametraka azy dia maty koa ny rafitra toe-karena satria tsy hain'le mpanao politika no mitady rafitra toe-karena hifanaraka amin'ilay fiarahamonina satria efa mikorotana ilay fiarahamonina. Noho izany misy rafitra telo ngeza be ao anatin'ilay atao hoe rafitra dia ny rafitra mpiarahamonina, rafim-piarahamonina, rafitra politika ary ny rafitra toe-karena. Io rafitra politika io zany no fantatry ny besiny maro hatramin'izay amin'ny alalany hoe ndao tsika nova régime politika dia miala régime parlementaire tsika dia miditra régime présidentiel, semi présidentiel, semi parlementaire ohatrohatr'izay le fanovana natao hatramin'izay. Ary zay natahorana amin'ity ray mitorako ity satria zay foana natao teto nandritry ny taona firy tao anatin'ny crise firy crise ny 72 crise ny 72 ny crise ny 91 ny crise ny 2002 ny crise ny 2009 dia nanova régime tsika fa zareo tsy mikitika rafim-piarahamonina, zareo tsy mikitika rafitra toe-karena, tsy maintsy ireo rafitra telo ireny efa miara-miainga zany hoe vao ametraka rafitra politika tsika ametraka régime dia efa faritana hoe toe-karena manahoana ary no ampiarahana amin'ity régime politika ity. Zay mahatonga ny mpanao politika any ivelany misy idéologie mazava
ka rehefa ny droite no mitondra de fantapantatra ao ny fomba hitatanana ny toe-karena fa eto amintsika manova régime politique fa tsy misy manaraka mihitsy avy eo hoe toe-karena manahoana ary miaraka amin'io régime io ary rafim-piarahamonina ahoana ny tiony régime politique io apetraka misy hoe rafim-piarahamonina zao ohatra hoe rafim-piarahamonina socialiste ve ka ohatra zao ny firindrany fiarahamonina ao anatin'ny eny amin'ny tanàna ray manontolo ary raha ohatra ka ametraka régime politique ianao zany de efa manana eritreritra ianao manana vision hoe fiarahamonina takany ahoana no apetraka ato anatin'ny RCR zany a de mieritreritra zay ametraka fiarahamonina mirindra miverina maka ny fahendrena malagasy de ny mandray ny modernité na ny fivoara zao tontolo zao a ampiarahana ao anatin'izay a de raisina le toe-karena hoe toe-karena manahoana no entina ao anatin'lay rafitra toe-karena de miverina zay amy resaka fambolena hoe ndaotsika iverina alohany amy secteur primaire de rafim-piarahamonina miorina amy toe-karena primaire no entina zany akory tsy midika hoe ajanona ny secteur secondaire sy ny tertiaire fa isika valopolo isanjato tsy nianatra dia mbola asa tanana aloha no mety amitsika zany hoe secteur primaire de mamokatra tsika ka rehefa voky tsika de mitady hevitra tsika anodinana azy de mandeha ny secteur secondaire na ny industrie de rehefa betsaka mivokatra vohodina zay tsika vao miditra amy secteur tertiaire makany amy vente sy ny commerce zany hoe tsy maintsy le secteur de base aloha satria ny population tsika ny population active na nolo afaka miasa de mijanona ao amy secteur primaire io le hoe tantsaha nefa tsy misy politique ny régime politique ny régime politique ny mamaritra amy politique ampanjakana ametraka hoe izy ao anatin'reto kosina population reto no ataotsika mamelona ty firenena ty ka raha le 80% no asaina mamelona le firenena de mirindra le fiarahamonina satria ireo no mahazo asa betsaka indrindra fa tsy maintsy ilatsika ny secteur secondaire sy ny tertiaire fa misy ny atao hoe priorité arakaraky le rafim-piarahamonina misy itsika mbola tsy nianatra ny akamaroany nefa tsika miazakazaka any amin'ny offre de service qualité de service manahoana na inona ny kalitaon'ny tolotra ometsika raha ohatra ka olona tsy nianatra na any amin'ny hôtely zany na any amin'ny toerana fitsangatsanganana zany a tsy mahay mirendre service na tsy mahay manome service akory le olona satria tsy nianatra izy noho izany miverina tsika amy secteur primaire zay ny rafitra toe-karena ary miverina tsika amy fiarahamonina malagasy zay ny rafim-piarahamonina de reo metraka le rafim-piarahamonina zany mametraka an'lay régime politique de misy régime politique vaovao hoentiny RCR tsy mitovy am'le régime politique am'izao tsy mitovy am'le hoe député sénateur tsy zay le izy fa fanaraka amy rafim-piarahamonina malagasy de miova am'izay ny rafitra fitantanana de miova ny rafitra fitsarana mena fahefanam-pitsarana ny any amy base fa tsy voatery akatra any amy ville vao amonjy fitsarana miova ny rafim-panabeazana miverina amy lafitry ny kolotsaina fanabeazana de ny kolotsaina malagasy no ampidirina ao anatin'ny éducation mba hanana le gasy fototra fa tsy manana identité izy de miova koa ny rafim-pahasalamana any amy recherche fahasalamana miova ny rafitra rehetrarehetra zany isaky ny secteur rehetra voakitika daholo izy rehetrarehetra ka tsy voatanisantsika eto zany fa angamba alefatsika tsikelikely izy de zay tratratsika ihany no ho ataotsika efa ao anatin'izay fanany rafitra fiverenana ny fotin'izay ve zany Lazara Fiarson satria raha ny hita eny amin'ny tambazotra sosialy eny de niverina anambolo mihitsy tantsamo zisitsika teo tao anatin'ilay famaritana nao teo ny mampalahelo eto Madagasikara de hoe rehefa tsisy asa de mandeha mamboly fa rahidiny ny atao hoe asa fambolena nefa ny firenena matanjaka indrindra de mpamboly ka inona moa no ataotsika eto rehefa tsy voky avitanao inony tsika iady am'izao tontolo zao tsika mba hiavonavina hoe anay Madagasikara nefa ny hanina hoaninao aza afaranao any amin'olona tsy alao aloha mitady zay avoky de manome modèle ny fiarahamonina zany ny RCR hoe ndaotsika amboly de ataotsika zay avoky atsika de nininina ady any ivelany any fa tsy hoe atao excuse ny ady any Ukraine fa ngatsika nga tsy mahavita mamboly vary mahana tany malalaka ngetsika namana so e ka za sady manentana n'olona ihany tsy amy mahafilohana ny toko ana fa Lazara Fiarson ana mandehana re tompoko mamboly mbola malalaka Madagasikara zay avoky ny ankizy aloha atao fa tsy saina miasa zany eo rehefa nona ny ankizy de tsy saina miasa zany eo rehefa tsy mahita hoanina fa any ambany vohitrano anao mba farafaratsiny rehefa tsy havidy goûter aty amy ville de mba mihana vomanga mihana mangahazo mihana katsaka fa zany ny sakafo malagasy ny vavonitsika malagasy tompoko tsy azo ovay ny vavony io fa mba nanandrana anao an'io telo volana tsy ninambary niaraka tamin'ny tany ivelany fa
fa tsy vitako le tsy mihinam-bary de miverina vary any a fa rehare fotsiny zany na rediredy netreretanao hoe avadika hatramin'ny vavony fa tsy maintsy miverina amin'io a vavony d'origine io anao a rehefa miaina. Ya zay indrindra no hidirantsika eo amin'ny hevitrsika manaraka Lazara Fiarson de ny hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara satria volana jontsika izao ankalaza ny atao hoe 17 taona niverenan'ny fahaleovantena. Mahaleo tena tokoa ve ny malagasy ao tao anatin'izay 13 taona zay? Verina amin'le teo ihany tsika namana zao. Ny hanina hoantsika aza moa zany ho atsitiky. De tena ianao fa mahaleo tena. Farafaratsiny a ny 500 ny filanao de hitanao ao trano anananao le izy. Mividy stylo anao a avy any ivelany. Mividy telefôna anao a avy any ivelany. Mividy kiraro anao a avy any ivelany. Iny kravatinao iny avy any ivelany. Zeny ampelantananao rehetra eny, ny seza ampiasaiky ny ipetrahanao io avy any ivelany io. Tsisy vita eto Madagasikara reo. Miankin-doha amin'izy zany tsika. Ndao tsika ifampiankin-doha fa rehefa fampiankin-doha ny ato anatiny ka mividy mivokatra ny tantsaha ianareo. Fa tsy mety mahay ninina mihitsy izay tantsaha raha tsy vidinareo le vokatray na ratsy aza. De miezaka izahay manao ny concurrence hoe misy manao tsara eo a de mifaninana de mihatsara le vokatra. De mivadika industrie izy a de mamoaka jus izahay de misy mamoaka jus be deaibe indray any a de mifaninana mpanao jus a de mihatsara indray le izy fa tsy afaka nivoatritsika raha tsy mividy vokatra malagasy. Fa tsy nivokatra avy any ivelany a no ataotsika mameno tsena fa ny eto Madagasikara no ambanitsika nefa ny tsaramaso any ivelany any ny tsaramaso eto Madagasikara. Ny mananasy any ivelany any ny mananasy eto Madagasikara. Ny voasary any ivelany any any mananasy eto Madagasikara. Voasary eto Madagasikara. Ko maninona any tsy maintsy hanafatra jus d'orange any ivelany nefa mamboly orange eto Madagasikara ny tany malalaka de mihinana jus d'orange gratuit tsika mianakavy a am'izay fotoan'izay afaka miteny ianao hoe mahaleo tena i Madagasikara. Zay ny resaka toe-karena. Eo amin'ny lafiny politika mahaleo tena ve Madagasikara? Ny atao hoe mahaleo tena ara-politika de manapa-kevitra mpitondra fanjakana de amintsika am'teny zao mandeha makany ivelany filoham-pirenena mitady vola anaovana ny fifidianana. De averiko aminao le fanontaniana hoe mahaleo tena ara-politika ve Madagasikara? De tsika rehetra no miara mitsara fa tsy zany mamaly izany fanontaniana zany fa zany na tsy zany a efa mba atsika aloha Madagasikara saritsariny fa ny tany mbola tsy tsika misy tany Colombe dehibe any amin'ny toerana misy anay ihany a mbola manahirana mamadika azy a amin'ny anarana malagasy. Ya ao anatin'izay resaka fahaleovantena zay ihany satria any ivelany tokoa ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao mitady hoe famatsim-bola hiatrehana ny fifidianana. Ao anatin'izay fiatrehana fifidianana zay indrindra resa be mihitsy hoe tsy manam-bola hiatrehana ny fifidianana na ny fanjakana na ny eo anivon'ny CENI manahoana fahitan'ny Lazara Fiarson sy ny antoko RCR n'izay fikarakarana fifidianana zay amin'ny ankapobeny. Eto namana zo de tena hafa mihitsy ny hevitry ny RCR na ny rassemblement des citoyens responsables na ny tambabe n'olom-pirenena na presse ny andraikitra. Averatsika angamba ny tantaran'ny CENI nanomboka tany amin'ny taona 2009 tao aorianan'ny crise 2009 nananganana an'le CNIT commission électorale nationale indépendant transition de la transition tam'izany andro zany. Izy nanangana ny CENI ahoana ny nafahana nanangana ny CENI fa miresaka fahaleovantena tsika. Tsy maintsy resaka administration publique vetivety tsika namana zo a satria saripady be io resaka CENI io ary gaga ny olona hoe fa manina ny RCR no tsy hita eny amin'ny fivorian'ny CENI na eny amin'ny fivorian'ny Bianco amin'ny fomba evitena ny resaka corruption eo amin'ny resaka élection. Mariana aloha fa misy ny atao hoe classification na fonction zany ao anatin'ny budget de l'État. Izao tontolo zao de ny fanaraka de namoaka nomenclature ny FMI hoe inona avy ny atao hoe dépense ao anatin'ny fanjakana anankiray. Raha hoan'ny firenena aloha izy eo de eto Madagasikara de misy ny atao hoe PCOP na ny plan comptable des opérations publiques. Io zany ny fomba fandaniam-bola de misy hoe reto no lanina ao anatin'ny ny toerana anankiray zany hoe ividianana stylo de inona ny antsonany fourniture ve ny antsonany stylo sa inona. Any amin'ny PCG na plan comptable général de mamaritra an'izay ihany koa hoe reto zavatra reto atao hoe administration reto atao hoe investissement ohatra. Fa ny nomenclature navoakan'ny FMI na ny antsona hoe nomenclature fonctionnelle. Misy antony mahatonga tena resaka FMI satria mifandray amin'le resaka fitadiavam-bola ny ivelany amatsina fifidianana. Ny nomenclature navoakan'ny FMI
de classifie ny dépense rehetrarehetra ho anaky folo. Ny dépense voalohany a dia ny administration publique, zany hoe ny services généraux des administrations a no dépense voalohany. Dépense faharoa défense nationale. Ny dépense fahatelo a ordre et sécurité publique. Ny dépense fahaefatra resaka économie. Ny dépense fahadimy a resaka enseignement na éducation à protection de l'environnement azafady. Ny dépense fahaenina logement et équipement. Ny dépense fahafito a resaka santé. Ny dépense fahavalo a resaka culture sy loisir. Ny dépense fahasivy a enseignement ary ny dépense fahafolo a protection sociale. Reo a ny dépense rehetra ao anaty nomenclature navoaka ny FMI zay. Ka ny dépense voalohany a zay services généraux des administrations publiques dia tsy azony mpamatsy vola idirana. Administration publique io, souveraineté io a tsy misy financement azo amatsina administration. Zay no mahatonga amin'ny projet a tsy afaka manakarama fonctionnaire ao anatin'ny projet, fa fiandrianam-pirenena iny a ka tsy azo ny any ivelany karamaina amin'ny fonctionnaire gasy, indemnité ny azo nomena. Défense nationale koa tsy azo ny any ivelany a idirana. Tsisy olona matsy volanao anamboatra basy, tsisy olona matsy volanao anamboatra lacrymogène, tsisy olona matsy volanao ividy an'ireo zavatra reo fa anao manokana iny. Ohatr'izay koa ny sécurité publique, tsisy olona matsy volanao hiaro ny citoyennao atreo a any Madagasikara. Ny ambony a affaire économique a resaka économie, protection de l'environnement, éducation, logement, équipement, enseignement sy ny protection sociale azo ny any ivelany a anampinanao. Ao am'le resaka administration de ovakiko misy ty texte ty a namana zoa mba ahafantaran'ny olona hoe inona moa zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Ao anatin'le administration a services généraux des administrations publiques a de misy a ao amin'ny classification 016 de mamaritra ny hoe administration fonctionnement des services généraux des administrations publiques tel que l'inscription des électeurs sur les listes électorales. Administration zany ny inscription des électeurs ao anatin'ny liste électorale. Ray zay. Organisation d'élection et de référendum. Administration koa ny organisation na élection sy référendum. Roa zay. L'administration des territoires. Ao anatin'ny administration koa ny administration de territoire. Averiko tsara, ny inscription d'électeurs, ny organisation d'élection ary ny administration territoriale de sokajina ho administration zay tsy azo nizaniza tsabahana raha firenena maleo tena. Mifanaraka am'izay hoe zany zao ny zava-misy am'izao fotoana. Veriko aminao am'izay le fanontaniana. Ny CENI dia manao ny inscription d'électeurs zay mahazo financement avy any ivelany. Ny CENI dia miorganiser ny élection zay mahazo financement avy any ivelany. Ny CENI dia administration territoriale satria midina eny amin'ny administration territoriale izy maka ny listany électorale sy rehetrarehetra de zay mahazo financement avy any ivelany. Veriko aminao le fanontaniana. Maleo tena vetsika. Administration io namana zo. Fa maninona ny manam-pahaizana malagasy, fa maninona ny société civile, fa maninona ny mpitondra fanjakana no mampiditra ny avy any ivelany amin'ny resaka administration. Zany fi organisation d'élection, inscription na électeur zany namana zo zavatra farany tsotra zany raha mandeha normal ny administration. Efa naeno ve anao fa hanomana fifidianana any États-Unis ka anao inscription amin'ny any amin'ny liste électorale ny mpifidy. Efa naeno zany vitsika. Efa naeno zany vitika amin'ny Frantsa. Mandeha ho azy tahaka amin'ny fahaterahany zazakely zany ka manao copie. De tsy mila rahana maso zany fa anjara ny administrateur civil, ny adjoint d'administration, ny assistant d'administration, ny responsable ny administration rehetra manerana Madagasikara no mandray anao rehefa feno 20 taona ianao de manao karapanondro, de makany amin'ny commune, de misoratra ianao isan'ny olom-pirenena malagasy. Anao karapanondro ve de ilanao financement avy any ivelany. De fanjakana ny ilazana an'izany. Eo zany de voaporofo fa tsy azo zao tontolo zao idirana ny inscription ny électeur ao anatin'ny liste électorale. Nefa zavatra tsotra ny tokony atao eto Madagasikara, ameo lanja ny administrateur civil, meo lanja nyreo olona nianatra reo de alefaso automatique hoe tsisy idiran'ny ministre zany.
miditra ministra na miala ministra ohatra kaiky indrindra am'zany a ny organisation des examens any amin'ny lycée sy ny CEG ary ny EPP efa nahita ve anao fa rehefa miova ministra de miova koa ny organisation des examens satria administration ny organisation des examens mandeha foana ny organisation des examens a nizaniza ministra eo io tsy azoniza tsabahana fa efa hain'ny chef Cisco efa hain'ny chef Zap efa hain'ny talien'ny EPP hoe am'izao daty tsy maintsy feno ny taratasy ny mpanao fanadinana CEPE de mandeha automatika iny a erany Madagasikara de ohatra zay ny liste électorale any amin'ny firenena mandeha normal hoe feno 20 taona de manantona ny fokotany misy ana de manantona ny commune misy ana de tafiditra mahazo kara-panondro de mandeha mise à jour automatique ny liste électorale satria mampiakatra ny commune makany amin'ny district de mise à jour automatique ny liste électorale raha misy fifindramonina any amin'ny fokotany de miala amin'ny fokotany anankiray de misy fifindramonina mazava de maty ny liste iny ary amin'ny fokotany ray de mipetraky iny liste iny olona iny any amin'ny fokotany vaovao zay idirany noho izany a tsy mila financement ny inscription amina liste électorale tsy mila financement zany na kely azy fa administration zany dikan'izay tsy ampiasaina ny administrateur civil tsy ampiasaina ny assistant d'administration tsy ampiasaina ny adjoint d'administration eto Madagasikara tsy fahaizan'lay mpitondra ny fandimby ve zany no zava-misy eto sa hoe karazana tonga de hoe fitsabahany avy any ivelany tsotro zao izy roa ndray miaraka ianao ange manaiky tsabahana manto tsabahana fa tsisy ola adalaka de hitsofoka ao an-tranonao raha tsy ianao no nampandroso anazy fa matona mampandroso ao ary mba tsabahanao ny volaninay de manaiky ianao zany noho izany tsotra ny organiser élection raha fanjakana de tenin'olo everina amin'ny intérieur gaga mahitan'olona efa ministra de miteny hoe averina amin'ny intérieur ve zany ny organisation na élection or zareo a asan'ny intérieur zany eto ambonin'ny tany io ny définition administration io administration territoriale ny intérieur anjarany intérieur zany ary raha maty aza ny président république na maty aza ministra na miova impiry azy reo de mandeha automatique ny liste électorale hoe mandeha ny kara-panondro de miampy ny mpifidy de mandeha automatique zany fa tsy mila financement zany hoe ndao andray anao recrutement tsika agent électoraux de anisa ndray hoe firy mpifidy le mpifidy efa voisa tamin'ny heritaona de lasa ndray nao verina manisa indray a inona ny dikan'izany na manazoa sady mampisy doublon ihany koa sady mampisy doublon zany a ny maty mbola possible ho tafiditra ao le agent électoraux na ny staty aza ny ila financement 40 millions de dollars vao navita RGPS fandrisambahoaka maky fa ianao seny kely io de andeha anisa olona de tsy maintsy verina président fokotany any le fandrisana ka raha verina président fokotany any ny fandrisana maninona le tsy akina amin'ny intérieur tsy miankina amin'ny ministre zany fa sosikevitry ny RCR de hoe raha ny RCR no mitondra eo de miverina any amin'ny intérieur ny organisation ny élection averiko tsara organisation des élections ny inscription liste électorale fa isika malala fa ny ACC no mamoaka valim-pifidianana zany hoe tsy ao anatin'ny intérieur no mamoaka valim-pifidianana de jereo zany ny examen bac aka ohatra tsika ny examen bac de ny lycée no mampianatra ny ankizy fa ny université no manao ny organisation sy manangona ny feuille d'examen rehefa vita ny bac tsy miverina any amin'ny lycée ny feuille d'examen fa makany amin'ny université de ohatra zay ny tokony anaovana an'io zany hoe misy ministère roa samy hafa miandraikitra ny anankiray manao ny organisation ohatra ny any États-Unis de raisiny ny fitsarana de ny fitsarana no mamoaka ny valim-pifidianana noho izany raha raisitsika ohatra zay koa zany ny eto Madagasikara dia misy ministère roa atreo amin'ny urna ihany no anjaran'ny ministère ny intérieur fa raha vao miala eo amin'ny urna io ta eo le urna de manao PV tonga de ministère ny fitsarana de rehefa amin'ny examen bac dia mamoaka ihany koa ny ministère ny enseignement supérieur mamoaka ny résultat ary tsy mamoaka résultat miandry ny temy central fa azo ny mpitsara atao no mamoaka ny valim-pifidianana any amin'ny circonscription de fantatry ny olona eo an-tanàna eo le valim-pifidianana hoe ity marina valim-pifidianana tato amin'ny district anay satria eo avy eo amin'ny commune namako eo amin'ny district fotsiny ny transport nylay urne
fa tsy any izy angalara anaty hélicoptère any eo amy district iny de efa misy mpitsara de eo le mpitsara de efa manapaka hoe zao valim-pifidianana raha mpitsara maleo tena tokoa de mivoaka valim-pifidianana firy anareo tany akadreo de mivoaka koa ny area de manao moyenne générale am'izay ny ministère ny fitsarana foy be de mamoaka ny HCC de mivaly ny fifidianana de ina ny azo angalarina am'zany zay le atao hoe manova système namana zo fa ny olona moa zany mahita hoe miteny anao aka volany ivelany ny présidentsika organiser élection de tsika ny manaiky an'zany misy olona nianatra firy eto Madagasikara de anaiky an'zany nefa ny FMI verenako am'zay le nomenclature fonctionnelle ny FMI no mametraka fa organisation des élections ny inscription des électeurs de sokajina ho administration publique zay tsy azo ny any ivelany idirany maninona ary tsika ny manaiky financement avy any ivelany amin'ny organisation ny élection fantanina mipetraka zany fa ny ao anatin'izay hoe fikarakarana ny fifidianan'izay raha ny zava-misy ankehitriny zany zao de inona no mety hoe azo atao sy vahaolana satria hatram'izao na ny datim-pifidianana raha mbola tsy ny confirme ny eo anivon'ny conseil de gouvernement hatramin'ny efa tany amin'ny janvier tany ny seninina moka lay daty hatram'izao mbola tsy misy ny fanamafisana an'izay inona moa na azony gouvernement atao rehefa tsisy mivola ny olana fotsiny de zareo tsy mitsotra ary na misy vola aza io de efa fantatrao zany fa avy any amin'ny district avy any amin'ny fokotany 4000 kilomètres no entina miakatra ty Antananarivo vo azo déclaré na valim-pifidianana de inona moa ny assurance am'zany redirediny zany namana zoa tsisy nina azo sika antenena am'zany fifidianana zany raha io système io no mipetraka eo noho izany mila manova rafitra ray manontolo tsika efa miverina ihany le resaka teo ka inona ny vahaolana azo sika omenana zany raha misy vola ry zareo de angala-bato izy tsisy vola ry zareo de tsy vita le organisation fa miandry anreto communauté internationale ireto izy zay izy vao afaka miorganiser fifidianana de fantatra le fifidianana fa isy osoko isy alabato ary hovidina daholo ny bureau délégué de vote sy ny rehetrarehetra any amin'ny bureau de vote rehetrarehetra any inona ny azo sika antenana am'zany namana zo ny any ambany voatrany ko malala izy zany Lazare Fiatron zany nanao maximum zay nanao propagande zahay rero no navita afisage manerana Madagasikara antaniona inosy be anala zay rero ny tonga tany nanao afisage fa tonga anay inosy be anala fa tsy mijery le propagandinao le olona tsy mijery le tracte zarainao le olona tsy mijery le programme anao izy fa hoe izy any nanome volana azy zay nijereny de anjaratsika mandinika fa tsika zany tsy afaka hivoaka eto zany raha mbola io système io fa zay moa tsy manentsika amin'ny fitondrana hoe ty fitondrany ty rery nampiasa nisiny io daholo zareo tao lolo tao fa maninona no eketsika organe kely ohatran'io ny organiser élection nefa misy administrateur civil firy amanarivona eto Madagasikara afaka miorganiser an'zany amin'ny fomba madio de misy mpitsara firy eto Madagasikara afaka manao déclaration ny résultat ny élection any aminy satria mpitsara izy tsy misy hoe mpitsara ambony sy ambany rehefa mitana circonscription fa mpitsara daholo reo mitovy zany no fahefana afaka mamoaka valim-pifidianana fa tsy tonga re amin'ny HCC de vakina tsirairay rehefa élection député de vakina tsirairay de anao hoe de mino fa mazoto ianao mihaino ny déclaration ny résultat ny élection communale araka ny anao zao fitorina sy ny anao zao tany amin'ny commune zao district zao de mitanisa eo zareo mandrapariva ny andro de na zareo raha ve tsy leo ny tanisan'io misy commune 1696 anaovana déclaration ana fifidianana de zany ve de io tany saina eo nianatra ihany tsika namana zoa fa zany zavatra zany azo décentralisena de manao ny azy ny fitsarana tsirairay any amin'ny base any eo amin'ny district no misy fitsarana de eo zany manao déclaration ny valim-pifidianana tsirairay eo anao de afaka mivérifie hoe nangala-bato tato amin'ny commune zao ny antoko zao satria hitanao eo kaiky eo le valim-pifidianana tapitra teo ny alabato fa milamina le firenena misy stabilité politique aorinan'zay zay ny programme ny RCR zay nanaovana an'io averina amin'ny intérieur ny organisation de averina any amin'ny ministère amin'ny fitsarana élargissevanay zany hoe hitarinay ny fomba famalina valim-pifidianana de tsy mila miakatra ty Antananarivo tsony ny valim-pifidianana fa eto Madagasikara ny indice de éloignement ny tinatena am'le indice de éloignement de hoe mandeha firy kilomètre ny fokotany ray vo tonga any amin'ny district rehefa natao ny analyse dia mandeha eo amin'ny 4 andro
3 andro 4 andro ny fokotany anankiray any lavitrany zay nibetsaka indrindra mandeha 3 andro vao tonga eny amy district de ny 3 andro iny zany nivady mpifidianana iny eny an-dalana de mba tonga zany a le fanjakana mandefa katikaty raka le vady mpifidianana fanjakana ny makanioka izy miorganize an'io de mana normal be raha voalatra le vady mpifidianana fa raha ohatra io ka mbola iandry ny valy mpifidianana avy any 4 kilometra aty miakatra aty amin'ny ACC de azakakytsika raha ray volana sy tapany a vao mivoaka valy mpifidianana akoatr'izay alabato a fa mila manova rafitra tsika namana zao ia ao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana miazoazo am'izao fotoana zao io misy ny resaka ihany koa ny hoe tokony hirosoana amina transition mety aminareo ve zay hoe teteza mita izay lazaraza ferson indrindra ao anatin'ilay fametrahana fanovana rafitra resahanareo le fanovana rafitra ny namana zoa tsy resaka hoe anympoanao politika ka hoe anao teteza mita tsika de toeny tamin'ny 2009 a de nympoanao politika irery no ao a de voky izy rehetrarehetra de tsisy miteny a de jerevantsika ny compte jerevantsika ny compte any amin'ny trésor any ny fantaniam-bola tamin'ny teteza mita rehetrarehetra voatery amin'ny tena azy le compte fa tsisy mahay ny exécution budgétaire le olona napetraka teo satria ireo ny namanamana hitreto nge hoe nametraka ny CT tsika tamin'ny andron'ny transition 2009 de mivorivory ry de zay mba ampitiro tsisy indicateur ninina fahana mametraka système fahana stabiliser le firenena fa il suffit mahazo seza fotsiny rehetrarehetra raha zany le transition teneninao a non fa izay mieritreritra régime préparatoire fa tsy transitoire satria le transition zany miala ny 4e république anao miditra 5e république fa aminay le république mihitsy mbola tsy mitombona tsy mbola misy chose publique zany eto na res publica na fananam-bahoaka tsisy an'izany eto mbola tsy nametraka an'izany Madagasikara zay ny mahatonga ny miverina am'le rafitra hoe rafim-piarahamonina ny atao hoe république de ny fiarahamonina nametraka ny régime politique arak'le teny teo hoe chose publique fiarahamonina ny mametraka an'ilay régime izy amin'ny fiarahamonina nametraka fitondrana teto taizy nisy fiarahamonina mifanaraka tamin'izany efa nanao convention nationale anga Madagasikara tao ariana fanjanahantany hoe ndao tsika nanao convention nationale de ifanaraka tsika efa hiarahamonina eto ahoana ny tsy jaratsika ny arena ahoana ny anaovantsika ny administration inona ny ampidiritsika anaty système éducatif inona ny zavatra rehetra afahatsika mitazona ny kolotsaintsika afahatsika miara-miaina mifankatia eto anatin'ny tinosy ty efa nanao an'izany tsika raha mbola tsy nanao an'izany tsika de mbola tsisy le république noho izany régime préparatoire pour l'installation de la république zany eo régime anankiray a miprépare fotsiny mandritry ny taona maro a fa tsy vetivety miprépare fotsiny a ny ametrahana république tokoa eto Madagasikara zay anara le république aveo nataony olona 5e nataony fa république vaovao no apetraka dia misy préparation zany ao anatin'io nametrahana le haut conseil des sages ahitana le haut conseil des chefs d'état de misy haut conseil maromaro haut conseil des chefs d'état misy haut conseil de l'administration misy haut conseil de la défense misy haut conseil économique et social misy haut conseil pour la concorde nationale zany hoe ahitanao ny karazan'olona rehetra eto Madagasikara ny foko a sy nreo représentant ndreo rehetrarehetra reo a mibalize aloha an'ilay a gouvernemanta de reo no miara-manangana ny gouvernemanta sy ny haut conseil miara-manangana constitution mihitsiny de constitution io a diniana anaovana débat isaky reo conseil reo satria rehefa misy représentant daholo any amin'ny conseil économique et social misy ny société civile aty amin'ny conseil de l'administration misy ny grand corps de l'état any amin'ny conseil de défense misy ny miaramila sy ny tafika anabakabaka andranomasina tanety ary amin'ny conseil des chefs d'état misy ny ancien chef d'état sy ny olona nitondra teo aloha ary amin'ny haut conseil de concorde nationale misy olona voafidy miainga avy any amin'ny fokotany de mandefa solotena makao amin'ny commune de miakatra makao amin'ny région de mandefa solotena anankiroa ny région misy 4 izy enina amby 7 zany satria 23 ny région zao raha tsy efa ny ampy le 24 de 4 amby 7 zany reo olona reo miara mivory de misy secrétariat exécutif le haut conseil des sages de zay vao mipetraka ny hoe ndao tsika anangana constitution io asany haut conseil des sages io zany législateur en constitution de io any manorina mihitsiny lalam-panorenana ifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy zay le régime préparatoire ka tsy hitovizanay mbe sy maro fa efa niadivanay hatramin'izay nananganana régime préparatoire anovana rafitra fa tsy hoe ametrahana ndray ny candidat ny anina rapitso sy rafakapitso fa
japin'ny olona foana la mouvement rehetra teto hatram'izay ka raha mbola manaiky Madagasikara atao akory fa zay ko nge tsy afaka nanao ninny voafetra ny fahefanay voafetra koa fahalalanay voafetra zay tsy hitazona basy zay tsy hanonga-panjakana zay tsy hanisy ratsolona fa zay mieritreritra amondrona amin'ny malagasy zay mahatonga le hoe rassemblement ampitambatra amin'ny malagasy zay mahatonga le hoe rassemblement ampiaraka amin'ny malagasy hoe da mba iarahana dinihana am'izay no avy fa ampy zay fotoana nandianana mitokatokan'izay fa tsy mitondra makaiza akoatra ny firaisakina pirenena ivirenako kely any ana teo mety aminareo fa zany sa tsy mety aminareo lay transition sa raha ohatra hoe zay ny lalana izoran'lay fiainam-pirenena am'izao fotoana zao anao inona hoa le transition arakaraka ny objectif ange namana zo na maritanao mety aminao io na tsy mety aminao raha ny finance publique atsika am'izao ny resahana izay zavatra efa zava-doza makaty aminareo azy zao de efa hoadiny ray amin'ny lalany ratsy nefa lalana tsisy 5 kilometre akory zany hoe finance publique tsy mandeha am'izay loany io finance publique tsy mandeha am'izay loany io ve no idiratsika hoe ndao toizana io zany de ny sénateur ny parlementa maka carburant amin'ny alalana bon de caisse amitsika am'teny zao ohatra zany zavatra zany ve no toizana eto gaspiaziny zany tena hoe mandoatra vary eo amason'le vaoaka malagasy mihitsy hoe loarako tya de ataoko anaty viliko ato de za ihany mihinana fa nareo tsy mahazo mihinana zay nge ny ataon'ny mpitondra rehetra za raha miteny mpitondra eto de tsy milaza régime tsy miteny hoe ny fitondrana rajoelona non fa ny mpiasa-panjakana rehetra de voakasiky io daholo ary zahay raha tonga eo de io ny refonte ataonay voalohany eo anivo ny fonctionnaire ao anatin'ny finance publique mahalindrehetra zany tsara tsy mahafalindrehetra zany zay tsy mieritreritra ny tady arena amin'io anarina an'io no atao zay manao ny marina no hoampinay rehefa tsy manao ny marina ianao tapitra teo ny kitoto fa mila renina ny finance publique malagasy fa aiza moa ianao mahita an'izany inspecteur des impôts le olona de manao fournisseur de l'état malagasy eken'ny système gasy zany misy an'izany mpiasa-panjakana ambony be dehibe no mahazo marché public de aiza moa ny ahitanao an'izany concurrence zany nefa misy principe daholo ny fanatanterana ny budget io fa mandeha ho azy io de mitazana fotsiny le au fonctionnaire rehetrarehetra reo mba mitena anareo tompoky lasy tompoky vavy fa mba niteraka ihany nareo so de mba tafa oatra ny loha fa mahantra ange le vahoaky reraka ange le olona tsy hitanareo io fahatolona amin'ny tsirara ho azy isanandro eny arabe io sany taomabilinareo tsy mandeha amin'ny lalany ratsy io zany ny vokatry ny ala ratranatao teto ty fireneny ty mahatonga n'olo amiteny masika loatra lazarazafer non tsy azo ekeny zany ka hitondra firenena nge tsika namana zo fa oantsika anao anaiky an'izany zavatra zany fa za tsy miteny eto fitondrana rajoelona fa ararotinareo faiblesse ny politicien de miara mangalatra ao koa nareo d'accord mety tsy mahay finance publique le olona fa anjaranareo ny am'y recadre anazy hoe zao ny fomba fanaovana exécution budgétaire monsieur le ministre misy ministre nge tsy mahalala an'zany exécution budgétaire zany fa le fonctionnaire mahita hoe io fa tseny de asainy manao soni fotsiny be de be nge ministre tratra an'zany hoe manao soni anao de mamoaka bombo 8 milliard satria fantatrareo tsy voatery afean'zany ange le olona zany koa mahitenenako voaka malagasy mba mitedava am'izay olona mahafean'le administration publique mba tsy hoambakain'le fonctionnaire de afaka miady reo mifanohitra fa le fonctionnaire tokony mba contre pouvoir no lasa manampy an'le pouvoir mangalatra ao anatin'le izy le fonctionnaire tokony anohana an'le izy le administration lasa manohana an'le fanjakana lasa manao politique de rehefa miteny ianao hoe mba andaotsika mba hanohana olona nianatra am'izay de mamaly ny sasany hoe laza tsy mamaky texte fa afaka manohana an'zay tiany ny olona rehetrarehetra mahazo manohana zay tianao ianao ka fa zany tsy midika hoe ndana manohana olona T2 hitondra fanjakana fa tsy mila mamaky texte zany fa principe za zanaka fonctionnaire de tany ny T2 de efa nafantatra an'zany hoe afaka maka disponibilité ny fonctionnaire mahazo manao politique nareo fa zany akory tsy midika aka disponibilité nareo de hanohana olona T2 aka fitondrana de nefa fantatrao fa ianao manam-pahaizana de le olona T2 no ifeanao ao anatin'le administration de io am'izay izy fa tsy mahay l'exécution budgétaire de sainao maniza manao sonia zavatra tsy feno de mangalatra i de anao koa mangalatra en même temps de miaraka ao nareo hovaina te zany tompo fampy zay
Inona zany tena hoe mety hoe fototry ny olona ny eto Madagasikara ka mahatonga ny fiainam-pirenena mikorosofahana toy izao Lazara Zaferson. iny efa resantsika reny namana zo maty daholo le ravitra rehetra maty io administration ny atao hoe administration zany a de mandeha systématique raha mikarakara taratasy ianao any amin'ny domaine ohatra de misy référence omenanao de ny référence iny a misy ordre chronologique zany a hoe ity tonga tamin'ny latsinainy ity tonga tamin'ny talata ity tonga tamin'ny larobia de rehefa mikarakara an'iny domaine de latsinainy ny ataony voalohany ao fa am'izao fotoana zao a tsy mandeha automatique atsony io fa raha tsy manaraka le dossiernao ianao de milevina any farany ambany any iny efa tany am-pony zany gadrainy fitondrana tata tetezamita raha mato Christine Razanamason ny ministre ny fitsarana tam'zany a Andriamatoa général Ravalomana no seg tam'zany a commande gendarmerie tam'zany a de ny président Rajoel ny président transition tam'zany andro zany efa tany am-ponja fa misy olona efa folo taona tao am-ponja fa tsy manana havana izy karakara ny fitsarana tsy manaraka n'le règle administrative tsony hoe normal de tokony manaraka chronologie ny dossier fa any ianao zany ka rehefa tsisy mamony dossiernao de ao ianao zany de le olona tsisy olona ikarakara ty ivelany tsy manana fianakaviana akory izy de ny fitsarana tsy mijery misy dossier tsy voajery ty fa zay matafakatra eo ambony hoe ty mba karombom-bony eo fa itiny ianao de ohatra zay daholo eo any misehatra rehetrarehetra raha makany amy trésor ianao ka mianahana ianao fournisseur satria be deabe fournisseur tsy nahazo vola de mba ahafahana mapakatra ny dossiernao de lasa ianao manatona ny ordonnateur anao hoe mba karakarao le ana de le ordonnateur makany am PGA hoe ty ana ty mba ataova ambonimbony fa ty mba matotra ty fournisseur ty na ity kosa efa mba ela be ka raha tsy en bonne relation amin'ny ordonnateur anao ianao de tsy makany le ordonnateur de any ny volanao tavela any ary mety tsy hita mihitsiny aza fa tsy fantatra akory hoe misy iny dossier iny maty zany administration zany maty zany système administratif zany système zany mila velomina ndray mandeha andeha automatique de tsy mila manao ninina akory ianao a fa tahaka ny manatitra CV any amin'ny entreprise io raha entreprise normal izy de atsony ianao rehefa tonga ny fotoana hoe tsy lany ianao na lany fa raha entreprise kototo izy de angonina CV anao a de tsy rara iny zay ny atao hoe administration fototry ny olana zay no mahatonga le kolokolo fa tsy mikolokolo ny fototry ny olana le administration tsy mifonctionne no mahatonga ny kolikoly fa raha mifonctionne tsisy andany andro de anao intervention ka misy zavatra be deabe atao amin'ny fiainana andavanandro e fa raha mifonctionne normal io fa ny administration ohatra ny vatan'olombelona io e mifo azy masonao rehefa marainy ny andro na tianao na tsy tianao de miratra ho azy tsy nga nisy nakatanana hoe mba sokafo ny masoko mifo azy masonao io mihiratra ho azy io de ohatra zay ny administration systématique zany zavatra zany de zay no alaina tahaka rehefa mitantana fanjakana ka rehefa tsy mahay administration raha teo mpitondra de tsy fantany hoe zay ny tokony fonctionnement ny administration ka zay système maty zay no mahatonga le kolikoly apetraka ho fotsiny système hoe ity ny système de mametraka indicateur anao hoe 5 jours ihany de le ny régularisation ny dossier eny amy trésor ohatra manaraka an'iny rehetrarehetra fa be deabe ny manao intervention zay tsy mandre le 5 jours fa maika be ny anay de manao intervention izy any amy trésor de voahitsaka le olona tonga aloha de voatery le olona tonga aloha tao mandeha manantona anao ndray manao kolikoly ny anandre mba apakaro aloha de adiny be sandro zany sisa le izy zay manam-bola akariny ambonimbony ny dossier akariny ambonimbony ny dossier de voatsindreo zay tsy manam-bola ary raha ohatra ka mitombo le izy satria misy dossier isanandro ao de taka le olona any am-ponja hoe any ianao mandrapahafaty mety olana mahatonga zay koa ve Lazara Zaferson le hoe poste politique le postena ministre sy ny ohatran'izany eto amin'ny firenena ny lana le poste politique ange de mba afahana manova n'le régime fa tsy hijanona foana hoe ohatra zao fomba fitondrana ny firenena anankiray tsy adalany olona mametraka ty gauche ty droite ty démocrate ty républicain fa misy environnement fanaraka am'zany fanerasera am'izao tontolo zao tsika raha misy ady eto am'izao tontolo zao ilainao maka républicain iady fa raha ohatra ka milamy zao tontolo zao de ilainao maka démocrate andamina resaka ao anatiny zany resaka social ohatra ka raha ohatra ka monotone io de miteraka crise fa halan'ny fiarahamonina zany hoe monotonie zany mistagna foana zany ny fiarahamonina fa misy fotoana iny olona mitady filaminana de misy fotoana io ny olona mitady hoe mba feheziko kely zay fa tena trop le gaboraraka ohatra ny eto Madagasikara zany ka zay tsy mampety an'le hoe olona voatendry ray mandeha de izy any eny fa tsy maintsy miova isaky ny fifidianana
de misy poste tsy maintsy omena politicien fa tsy azo omena technician io fa ny politicien de tsy maintsy amena terme de référence hoe zay ny tsy ampy eto Madagasikara omena terme de référence io iny ny asa maire ka raha samy latsaka eo izy hoe takina ao anatin'ny terme de référence manao rapport financier ianao dia tsisy samy latsaka zany tsy nianatra fa ny zavatra nisy tamin'ny subvention commune le maire tsy mahalala hoe anina iza ty vola ty fa nalefana subvention commune tsy maha exécution budgétaire ny maire ividianany balle friperie azy ny subvention de lasa mivarotra friperie maire ka ianao tsy mametraka terme de référence fa raha sinao terme de référence io miverina any ambanivohitra ny olona nianatra satria tsisy candidat any de midina any le olona nianatra io zany de anao be ny tanànany aminay fa tsisy olona any de midina manaraka koa ny technician manampy lehibe ny tanàna de midina manaraka daholo ny technician rehetra mideveloppe an'le commune de mandeha ho azy satria le terme de référence fotsiny no mibaiko an'lehibe ny tanàna de mifonctionne le administration zay le système tsisy daholo zany rehetrarehetra zany eto Madagasikara anova rafitra za RCR nefa nitolona nitaky an'zany hatram'izay fa resy lahatra moa voaka malagasy arabasoa arabatsara rehefa tsy resy lahatra voaka malagasy ataotsika akory fa mbola aka t-shirt izy de aka kaskety de anao fotsiny le t-shirt rehefa maty ny jiro masolo le jiro ary izy ka atao ana fa zay mahana vahaolana am délestage zay mahana technician be deaibe mahana vahaolana am'zany fa zany tsy nitenitenenay hoe ao anatin'ny telo volony nga zany azo estimena vitaitsika io maharitra kely nareo tanàna rive fa vitaitsika eo tanatin'ny ray taona nga zany hita estimena korotana be nge hoe branchement jirama io nga fantatro tsony hoe niaizany makaiza nga io verifiable mila refond total io fanovana rafitra koa ny jirama zany tsy vitatsika moramora fa rafitra efa aloha enimpolo taona reo tompoko olona efa misy fery io raha olombelona enimpolo taona le fery zao engany mbola mba tsy vony taolana de mbola mba azotsika tsabona le fery fa rehefa vomony taolana zany inomony azotsika atao fa izay mitondra vahaolana satria nampianariny ty fireneny ty zahay izahay ao anatin'ny RCR be debe ny olona nianatra ao anatin'io ary zahay tsy mieritreritra hoe tsy maintsy ipitondra daholo zay rehetra ao anatiny io ao tsisy fizarana poste hoe ianao aridy ianao aridy ianao aridy non mandray andraikitra fotsiny le olona reo ary mitodika manokana amin'ny RCR ny tenako amin'ny mafilo nasionaly ana mankasitraka re tompokoa fa tsy hoanina nao anareo an'ireny tsy laza no ahindrahindra ao anatin'ny RCR fa hoan'ny taranaka malagasy le izy de mandray andraikitra tsika tsy mana ratsy an'izy anizy tsika tsy miady amin'izy anizy tsika tsy manao zay siny miady eto amin'ny firenena tsika raha ty tsy mahay miady fa itsika nampianarina hitantana firenena ia iresaka actualité kely tsika Lazare Ferson nisy an'ilay hoe charte de bonne conduite izay nokarakaraina ho an'ny antoko politika hiatrehana ny fifidianana ahoana ny fahitany ny RCR ny charte de bonne conduite iny zany hoe mila manao fanekena ve zany tsika sianao na manazo olo-dehibe anao olo-dehibe za mila andehany amin'ny arabe tsika mila charte de bonne conduite zay anao vao mahafantatra hoe tsy azo atao manao malotany amin'ny arabe politika ny resaka une fois anao manao politika de fantatra ao ny conduite anao fa tsy ny olona ny ampianatra anao hoe rehefa manao politika ianao de zao tsy azo atao na zao ny azo atao aza manao politika mbola tsy mahay zany zay nanao soniany zany tsy mahay politika izay atao anatin'ny RCR de mahafantana ny conduite anay fa tsy ny any ivelany ihany no ampianatra anay zany hoe zao no fa ajainareo lalàna hoadray anao politika anao ka tsy anaja lalàna ajainareo valim-pifidianana hoadray ilatsaka ho filoha ianao ka tsy anaja valim-pifidianana zany ve de mila préciséna faharoa rehefa manao sini moa zany le mpanao politika ireo de misy valeur an'le sarta apetraka aminao le fanontaniana apetraka aminao le fanontaniana misy valeur ve le izy raha ohatra ka ianao manao sini an'le izy eo indrindra ny ana satria ianao mitovy am'mpanao politika ka nizaniza manao sini de mitovy samy citoyen malagasy ka rehefa manao sini moa zany zareo any de zay ny atao hoe sarta inona ny valeur an'le politicien inona ny valeur an'ny Lazare Ferson fa nga za afaka miteny hoe ty ny atao hoe bonne conduite inona ny titrako eto amin'ny firenena inona ny afahako milaza fa afaka manao sini an'izy na de président na parti azy fa nga zahay président na parti afaka manao sini sarta hoe zao ny atao hoe fitondratena mety
fa manina tsy ampidirinao le ola daly eny antsena de ampidirina manao soni koa izy de mamaly izy hoe zao koa mifitondratena mety mitovy amin'ny adalana zay raha droit nresahana mitovy amin'ny adaly eny antsena mpanao politika raha droit nresahana samy manana zo zay ka raha le ny adaly eny antsena no manao soni misy valeur vely izy fa rehefa hitondratena fotsiny de mitondratena tsara fa mila ampianarina ve le ray mpianakaviana aza mamilava zay ny atao hoe bonne conduite ka raha ohatra ianao ary tsy mahafeny tenanao de inona moa zany hitondrana firenena zao tontolo zao ve ny ampianatra ny malagasy hoe tsy ilaina ny miady zao tontolo zao ve ny ampianatra malagasy hoe ilaina ny fankaty itsika ve ny ampianarana fihavanana raha anao soni an'izany ianao de efa tsy malagasy tsony ianao zany zany hoe taritiny vahiny amin'ny sangany ve zany le mpanao politika eto amintsika tsy haiko loha zareo na misy sangana tsy misy fa izahay mieritreritra tona firenena de mahana fiandrianany Madagasikara fa tsy isika malagasy nde ho an'ny frantsa de ampiantso amin'ny parti politika any frantsa de teny am'zareo frantsay hoe zao no fomba hitondranareo tena mandritry ny fifidianana de aminao misy valeur le sary tam'zay raha tsika isanao mandeha makamy mampivoarom-panao politika frantsay fa zay le zavatra mitranga samyny anaran'inona nefa an'zareo mila mampivoarom-panao politika eto am'veo ary mbola navahany zareo le parti politika tam'y voalohany fa nga misy hoe parti politika matanjaka sy parti politika madinika aiza ao anatin'ny constitution mamaritra hoe madinika amin'ny parti anankiray na matanjaka nga zany azo faharitana tsy azo faharitana zany farafaratsy mba misy idéologie maritana an'zany fa tsy hoe manangana parti politika de manam-bola be za de mahazo olona be deabe mivory eo satria mizara tiserta de zay ny atao hoe matanjaka manam-bola ianao manaiky zay fa mitondra firenena ametrao amin'ny fanontaniana malagasy mbola hitsabaka ave mivoaka malagasy amindray mitoraka tya hitsabaka ka ametraka olona tsy niomana hitondra firenena fa iomanana no mitondra firenena zay tompoko nana firy-taona eny ambony w mampiasa stylo nanao an'izany fikarohana zany iomanana izany raha ohatra moa nareo ka anandrana satria zany fa nisy avion enjera ohatra fa hoe nisy manampaizana mitondra te fa tsy nety ka rehefa nisy avion enjera zany fa pilote mitondra le avion de itentsika zany hoe manomboko zao zany de tsy mety tsony ny pilote mitondra avion fa dao mpivarotranana am'zay ndray mba asaina mitondra avion zay ndre zao mamy gasy satria efa nisy manampaizana mitondra teo fa tsy naomby de aloha mba nyolona tsy nianatra ndray no mitondra de ohatrzay zany io rehefa tsy mety zany le avion fa nenjera satria pilote no mitondra an'iny de aleo mba mivarotranana ndray no mitondra avion fa nanao iny anao nanao iny anao de pilote mitondra avion nanao ina anao nanao ina de chauffeur no mitondra taxi be nanao ina anao nanao ina de DJ no mampandeha olona nanao ina anao nanao ina de samy manana fianarana io olona nianatra no afaka mitondra firenena na tsy nety aza ny teo aloha de tsy maintsy mitady ny olona foana ianao fa tsy hoe rehefa tsy nety teo aloha de tsy mety tsony le olona nianatra rehetrarehetra ka makalesony tsika am'tya fa latsaka katerena tompoko ny firenentsika tena marary no vaoaka malagasy engany hoe mbola mba tsy ho tonga any am'tolana ilay fery fa efa mata ohatra izay taniovany RCR mahatonga anay mitsangana hoe mbola ho azy tsaboana ave fery malagasy mbava o manao mpimetreritra ya ampifandraisiko kely amin'ilay resaka fitsinjaram-pahefana zay fanazavanao samy hafa teo izay aminareo ve mipetraka lay hoe fitsinjaram-pahefana tena izy na ny hoe décentralisation effective eto Madagasikara am'izao fotoana zao ia raha mahita ny namana soa zany zavatra zany io ny commune Antananarivo raha tsika mahita io inona moa zao mivolan'ny commune io ny lalana hita raha mahita io ny lalana eto andrenivohitra de maika moa zany lalana eny ambanivohitra any ka le izy tsy resa-bola ihany ny fitsinjaram-pahefana fa be deabe ary ny fitsinjaram-pahefana ny décentralisation tsy vertical tsy secteur ray hoe budget ihany ny décentralisation tsy zay le décentralisation ny RCR fa horizontal transversal le décentralisation eritreretiny RCR eto Madagasikara ve misy décentralisation mandehana fotsiny ianao etsy amiaritsy atosika de jereo manahoana ny zavatra misy eo ny budget mpanjakana io nga voazara mivangongo ty hoe carburana olo-mpanjakana anankiray ny hoe 20 millions d'ariary ny directeur miakatra directeur anankiray mahazo 20 millions d'ariary eto Madagasikara carburant de atao mandeha firy mille kilometre izany ny ai fa ny any ambanivohitra any na taratasy aza tsy hitanao
raha mamakany amboram-panjakany ianao le latabatra moa zany fa latabatra marapala elony eo a de mahita chef Cisco ianao napetraikitra amy Cisco hoe nahazo ordinateur roa na telo de fa faly izy misy ary mbola mahazo machine à écrire zany zavatra misy eto Madagasikara ka tsisy décentralisation zany eto dikan'izay manitraka constitution daholo ny mpitondra rehetra fa tsisy an'izany eto anao décentralisation système zany resany zany fa tsy hoe ndao zaraina ny vola de samy mihinana ninazy fanjakam-boalavitra zany samy mikepoka zay azony ka misy principe ao budget ny principe d'unité d'universalité a hoe ny recette rehetra ny principe de non affectation des recettes a amina dépense spécifique ny recette rehetra tsy maintsy angonina ao anaty arona ray aloha zay anao vao amizary hoe ty makary fa tsy hoe angoninao ny recette a de tonga de fantatra hoe ity recette ty anaovana ny ry na ity recette ty anaovana ny ry tsy azo atao zany satria misy secteur tsy mampidy-bola mihitsy misy secteur tena tsy mampidy-bola mihitsy a tahaka ny éducation ka raha ohatra ka ataonao ohatran'izay le izy hoe décentralisenao zany de tonga de hoe ity vola ty tonga de makary de inona ny dépense ny éducation fa tsy maintsy centralisenao aloha izy zay ny principe budgétaire zay anao vao mametraka hoe ahoana ny ireo anaovana répartition de iny indice de répartition iny nandrefesana misy décentralisation sa tsy misy décentralisation fa tsy hoentin'ny sasany reny décentralisation de hoe aloha zay tonga de mihinana volanay zay ny mamokatra lavany aty de tonga de aloha fa ninay aty tonga de mijanona ty aminay aty le vola nga zany azo atao fa avy aiza ny dépense éducation avy aiza ny dépense santé avy aiza ny dépense ny secteur public rehetrarehetra le service public ohatra sécurité publique ka mampidy-bola ka amy police tsy mampidy-bola io fa tsy maintsy hoe centralisenao aloha ny recette zay le principe zay vao manao hoe décentralisation ianao de tsy azo atao zany hoe aloha volanay aty mijanona aminay aty zay manapaka anazy misy décision azo raisina any fa misy décision tena tsy azo raisina mihitsy satria raha mbola hijanonao firenena anakiray Madagasikara fanotaniny zany de tsy maintsy zay ny principe hitondrana anazy fa kosa eo am'le décentralisation mana azy ny RCR le décentralisation net horizontale donc tsy maintsy miverina any amy système éducatif verina any amy système judiciaire décentralisena daholo reo fa tsy vola ihany décentralisena fa vao mainka lasa dala aza ny any amy faritra raha am'izao izy nefa manararoatra daholo igny député any ianao miteny any ray manasazy mpianatra anakiray hoe tsy nianatra de ampanatsoanao ny ray aman-dreny de le ray aman-dreny makany amy député de ny député ny tonga amin'ny école averenareo mianatra ty zazy ty inona no atao am'zany namana zoa atao ahoana zany olona zany zay vo député fotsiny zay ny gouverneur manao ny ataony ny député manao ny ataony zay olom-boatendry manjakana rehetrarehetra manarareo fahefana daholo ka izany nomenao fahefana amin'ny alalan'le décentralisation teo décentralisation de la folie angambany de d'accord aiza ho aiza indray zany le hoe fampandrosoana maingainy fotony mahalona zay fanazavanao zay le décentralisation mena budget izy mena décision izy misy décentralisation administrative misy décentralisation financière misy décentralisation politique ireo a mandray fanapakevitra zay ny mahatonga an'ilay hoe mametraka le conseil des sages de le conseil des sages efa misy représentant avy any faritra rehetrarehetra de manangana constitution mihitsiny de manangana régime décentralisé tsika rehefa avy eo fa rehefa ao anaty constitution vao faritra hoe reto ny azonareo raisina reto ny tsy azonareo raisina tahaka ny hoe misy tonga de miteny fotsiny hoe ndao tonga de mena vola mifokotany atao mifokotany inona vola nga mifokotany afaka manao exécution budgétaire fa nga mifokotany misy comptable fa nga mifokotany administration fa nga mifokotany misy brao sa misy inona atao mifokotany inona vola zavatra tsy azo atao daholo zany fa tsy tonga de hoe ndao mena vola mifokotany de atao nareo zay fampandrosoana misy nga zany azo atao mitondra firenena olona tsy niatra administration mba zavatra ny anarana tokony nytenena namana soa tsy azo décentralisenao ohatry zany budget io hoe tonga de mena vola mifokotany aiza moa ny azakany président mifokotany tantana milliard nefa au niveau district aza mbola tsy misy mahay mbola misy tsy mahay exécution budgétaire fa zany kory tsy midika hoe afaka manana etaetany ny fokotany afaka manana etaetany izy amin'ny alalan'le conseil solotena anakiroa avy any amin'ny fokotany de miakatra iny de sady manaramaso le président fokotany fa ny exécution budgétaire tsy maintsy midina misy comptable public amitsika miteny zao de atreo amy district ihany comptable public le percepteur principal reny any no mitantana le vola fa
mbola sy tonga any amin'ny commune akory ko maiky efa any amin'ny fokotany nefa principe d'exécution budgétaire de mametraka fa tsy maintsy comptable public no mamoaka ny vola io io ny dernier rempart de l'état mpiasan'ny trésor io no mamoaka vola farany hoe azo avoaka ty vola ty na tsy azo avoaka ty vola ty fa raha tsy zany a de anao gaspillage daholo any ambanivohitra rehetrarehetra any a de anaranao pahefana daholo a de tsisy raha manjary zany ato amin'ny firenena zay ny problème am'zany zavatra zany a fa ilaina décentralisation manaiky an'zany anisan'ny victime zany aky ny tenako hoe anisan'ny taky an'zany zay na de resaka éducation fotsiny azy ilaina décentralisation fa décentralisation mifanaraka amin'ny norme fa tsy hoe décentralisation tonontononona fotsiny le izy a de ho atao le izy fa transversal zany décentralisation zany a misy any amin'ny éducation misy any mbola ilaina ve no maka sujet d'examen aty Antananarivo raha CEP ohatra fa maninona sujet d'examen ve de tsy ny mpampianatra ny PPA any fa any Mahanoro ny anamboatra sujet ho andry zareo any de tokony mba tantara Mahanoro no adinina am'le ankizy ao fa tsy tantarana Antananarivo nga misy ankizy avy any ka tonga ty Antananarivo akoa fa maninona raha vela manao sujet d'examen io zay zao décentralisation aty amin'ny système éducatif fa ny olona rehefa miresaka décentralisation de vola de décentralisation koa ny any fitsarana hoe azo atao a ny manapaka eny anivon'ny commune raha fitsarana ady eloko a tsotra fa raha ady eloko bevava de zay vao tsy maintsy miakatra any amin'ny district mila mpitsara sermenté fa raha ady eloko tsotra aveo hoe de tonga taonao nangalatra amin'ny mangazoko de zay ve ny andoavanao fre hiakatra ty Antananarivo hitorenana dikan'izay décentralisena koa ny système administratif fa tsy vola ihany le izy be de be zany zavatra atao anatin'le décentralisation fa io mo tsy vitantsika eto daholo namana zo fa no fotoana raha teo foy manoloana an'izany rehetrarehetra zany lazaraza ferson inona ny ataontsika hoe vahaolana foiezaka avy amin'ny RCR inona ihany koa ny atao hoe vahaolana lavitrezaka ny vahaolana foiezaka de ny finance publique fitantanam-bola mpanjakana manaraka norme zay ny tadiavin'ny bailleur de fonds ny rehetrarehetra mpiara-mony nantoka amintsika rehetrarehetra na tsy voaty anangata-bolany aminy azy ianao fa raha mahita ny famantaniam-bola amin'ny caisse de l'état ianao de mahita hoe ay ve misy vola ato fa lany mpitondra ka raha io ny misy encadrement tsara voara-maso tsara ny famoaham-bola fa ianao ke mahita ao anatin'ny finance publique zany hoe tena gaspillage tena matsiravina nina zany namana zo fa tsisy miteny tena tsisy miteny finance publique ny vahaolana misy vola ao fa mangalatra mpitondra za miteny mpitondra eto avaveriko tsara za tsy miteny régime fa ny mpiasa-panjakana rehetra ny mampiasa ny volam-panjakana rehetra no mangalatra za tokory tsy hoe tsy mpiasa-panjakana rehetra no mangalatra fa le mampiasa ny volam-panjakana ny akamarony no mangalatra misy mpiasa-panjakana tena madio ao misy mpiasa-panjakana tena manao mety ao fa reny tsy ho hita n'le régime rehefa tsy mahay finance publique ny régime fa rehefa mahay régime mahay finance publique ny régime de hita le mpiasa-panjakana hoe ty manao ny asany ara-dalàna fa ny afahana mamahany io zany de tsy misy afatsy ny fampianana ny vola lany na ny dépense publique any amin'ny secteur mandehandeha tany reny ohatra am'zany hoe manao fitokanana amin'ny filohan'ny république ohatra de zay nge de efa vola lany aiza moa misy an'zany hoe manao cocktail manasa vahiny ny ministère anankiray de ao anatin'ny fanasana vahiny de soratana volam-panjakana mandeha mamboly azo de fa considérena hoe mena indemnitaire zareo mpiasa-panjakana zany ve moa no atao eto de le mpampianatra frama kely ry mandray valo alina any aminay nefa amin'ny filohan'ny république miteny aty fa 250 000 ariary nefa any aminay mbola 80 000 ariary ny karaha mampampianatra frama de nefa le vola be de be aty carburant 20 millions d'ariary par directeur de isao isan'ny directeur any ministère rehetrarehetra any de mandany 20 millions d'ariary ve le olona ka rehefa vita ny encadrement finance publique de mandeha ho azy ny cadrage rehetrarehetra macroéconomique de miova ho azy ny fijeron'izao tontolo zao atsika de mirotsaky ny olona manao investissement eto Madagasikara amirainao amin'ny procédure any amin'ny finance publique amirainao amin'ny procédure any amin'ny administration de tonga ny olona mazoto miasa eto Madagasikara fa tsy hoe aka audience any président de la république de ampandoavinao 50 millions d'ariary nisany zany nge teto fa rehefa mandeha ara-dalàna ny administration olona nianatra administration no manerana ny fanjakana ray manontolo ary zay no averinay ho averina ny asanareo mpiasa-panjakana
zay ihany averina ny asa mpiasa-panjakana indrindrandrindra zay manao averina ny mise à jour ny connaissance amin'ny mpiasa-panjakana tokony isy formation zany mpiasa-panjakana zany manao mise à jour ny connaissance averina zany zavatra zany a de rehefa mana lanja ny mpiasa-panjakana fa tsy le mpiasa-panjakana manarara ohatra akory fa mampalahelo ny mpiasa-panjakana any fahatany any na manazoa ny any ange ala merci ny opérateur fa anganao afaka hiady am'ireo opérateur any ambany vohitra any makeza tamin'ny matavy ianao zany mpitsara zany nge tondran'ny opérateur labery zany rehefa hitany zay tia nanaovana azy zany administrateur civil zany eny miditra hôtely miditra restaurant ianao de miantso le opérateur monsieur l'administrateur aloha mba zany miantoka sakafonao andrany monsieur le substitut procureur aloha mba zany miantoka sakafonao andrany de mba karakarao le dossier koa zay no mahazo mpiasa-panjakana aninony ianao vo mamaly eo anao a de miantso ny président de la république le opérateur ty gonanao teo ohatrany tsy de mamely fa afeko teo any eo de matahotra any le mpiasa-panjakana ka le opérateur tsy nanamatsy le président de la république ako tamin'ny fifidianana de mahana fahefana izy am'le président de la république mitadiava ho a olona tsy nangatabola taizataiza de afaka mitondra marina fa tsy hoe ny opérateur no ibaiko any lazarazafiarson ataovy any tompoko ny asanareo fa tsy nyvolanareo a no ibaikona andikana lalàna ambitehana ny mpiasa-panjakana anaonao foana de maty ny service public de mijaly le vahoaka malagasy ahoana zany ny hoe fametrahana araka ny tokony izy lay rafitra izay voiziny RCR rehefa resy lahatra ndrehetra mila mametraka régime préparatoire tsika hoavy zaiky a raha mbola tsy resy lahatra ndrehetra fa andeha fifidianana eo manapa-kevitra moa ny RCR fa lazarazafiarson tsy manapa-kevitra rery zany anjaran'ny RCR any amin'ny rassemblement des citoyens responsable no manapa-kevitra hoe ndao a irositsika ka raha ohatra moa ka mandray ndraikitra voaka malagasy de ndao zany de rehefa tonga indray lazarazafiarson de manova rafitra hovainay io ataony régime préparatoire foana nenay satria constitution de efa problème aminay constitution nge tsy azo ampiarina eto madagasikara nga io azo ampiarina constitution soratsoratana fahatany fotsiny io tsy nirana taminao tsy nirana tamina fa any amin'ny fifidianana vao mody hoe eny sa tsy ka ny atao hoe constitution lalàna fanorenana anorina ny atao hoe lalàna miainga avy amin'ny vahoaka zany hoe teny avy any amin'ny vahoaka entina manorina firenena zay ny atao hoe constitution ka rehefa tsy avy any amin'ny vahoaka le teny de tsy azo lazaina lalam-pandroenana io tsy azo lazaina lalàna io dikan'izay a mila manova constitution tsika ampahany ao anatin'ny changement de système zay constitution zay a fa tsy teny reny rehetra zay ny atao hoe changement de système ampahany kely de kely zay fa mba farafaratsiny aloha miova i constitution satria mila réconciliation nationale vo afaka mametraka tena constitution tsika ifaneketsika le lalàna fa tsy tonga ny faritra sasany anao de hoe ianao tsy mahazo miditra am'ty faritra ty nefa ny article 12 ny constitution libre za mandehandeha raha madagasikara tonga any amin'ny faritra misy an'zany nge any amin'ny faritra atsimotsinana amitsika am'teny zao miady tany e mpianada miady tany de mamaly ny inona ty izy le mamaly ny fiarahamonina satria nahazo lova le vehivavy de le vehivavy navita borina de le lehilahy tsy navita borina de tonga le vehivavy aka an'le tany de namaly ny fiarahamonina fa nga misy vehivavy mandova eto zany kolotsaina zany eny mila iverenana dininy zay vo afaka mametraka lalàna fa ny lalàna mametraka hoe mitovy ny lahy sy mivavy nefa rehefa midina any am'resaka kolotsaina ianao de mamaly ny kolotsaina tsy mahazo mandray fitenenana eo ianao de nefa le vehivavy efa nandray anjara ohatra hoe tamin'izy mbola kely de efa niaraka tamin'ny ray aman-dreny teo karakarahan'le tany rehefa lehibe vo ilika izy mila ovaina zany kolotsaina zany raha te androso tsika mila mise à jour ny culture tsika fa misy tsy mifanaraka amy toetrandrotsony de zay mahatonga an'le constitution maty tsy azo toeterahana akory ny constitution misy eto amitsika lay lalàna veny tsy misy sa hoe lay lalàna tsy voazy amaloana le lalàna no tsy avy any amin'ny vahoaka de tsy hain'ny vahoaka manaja azy nga moa avy any aminao le hoe tsy azo tondrana toga gasy anaty taxi be eny aizanao manaja an'zany nga avy any aminao zany avy any aminao ve hoe tsy azo sotrona toka 29 mars de arahany fanjakana ihany le tsy azo sotrona toka 29 mars nefa efa tamin'ny andro fanjana tany zany lalàna zany satria natahatra mpanjana tany hoe ny malagasy mamy lava de zareo mamy natonga an'le 47
de tsy azo sotrona taoka fa sao de raikitra ndray mibagara de atram'izao mbola tsy azo sotrona taoka ihany a 29 mars de raha tsika manaiky eny de midy daholo mibara za tsy mpisotro taoka de midy daholo mibara rehefa 29 mars lalàna avy amin'izy zany ekenao zany hoe tsy maintsy mando toerana iray ny zaza 5 taona fa ga mitovy ny zaza 5 taona frantsay sy ny zaza 5 taona gasy zaza 5 taona gasy ny mbola azo trotrony kely ny zaza 5 taona hollandais ngeza be ka lalàna avy any am'zareo avy any le satria avy any le tomobile de misotro anaty carte grise hoe ohatra zao ny zaka ty firy plasy de any am'zareo zany lava be ny zaza 5 taona de maka toerana ray iny aty amitsika ny zaza 5 taona de samy manafinafina ny zanany fotsiny taxi be a asitrotsitroka io zany a de efa miandry nle receveur anao ibedy de le receveur koa tsy masa satria sarotra be mamantsy re firy taona i zaza io ka lalàna avy any amin'olona avy any napetrako etiko tsy miatra zany lalàna zany tetoary le nisy lalàna hoe asena manao kravaty ny sefotany chauffeur taxi be lalàna avy any ivelany avy any le de ny bataina teto fa ny atao hoe lalàna de teny rana avy any amin'ny vahoaka ifanekeny ifampitondrana nanao teny rana ve tsika ifanekeny ifampitondrana eto Madagasikara fa raha mbola tsy nanao teny rano tsika ifanekeny ifampitondrana de mbola tsy misy ny lalàna ary tsy hainao ny andeha am'zany lalàna zany satria lalàna ny fanekeny zareo tany le izy zay mahatonga ny hoe système ny kopiena io atao apetraka ny système atsika de ampifanarahana amitsika fa tsy hoe anekata dego ianao roapolo olona zakany 4 de mbola 4 place ihany 4 aminao am'zany ovaina l izy rehefa tonga eto Madagasikara kitoto daholo ange zany manaraka an'izay cop 21 cop 22 cop 23 any ianao amresaka environnement de manaiky fotsiny ianao tsy mampiditra tomobile manetroka be eto nefa ny lalanao rehetrarehetra maerana Madagasikara mbola tsy afaka tomobile vaovao fa tomobile tamin'ny ane 90 no mazaka ny lalatsika eto ane 90 ny tany an-dafy mbola ratsy ny lalana de nanamboatra ny pont rigide izy afaka nytetiny ny toerana rehetra efa tsara daholo lalana ny aminy zao de sa manao pont rigide atsony izy fa mipetraka any le pont rigide fa tsy azo Madagasikara farana satria mihoatra 10 taona le tomobile de ninona ny loza le moteur azo farana fa ny carrosserie any tsy azo farana manafatra moteur na 2 chevaux tsika eto manafatra moteur na 4L tsika efa 10 taona zany a manafatra moteur na tomobile rehetrarehetra tsika eto fa tsy azo atao ny manafatra le tomobile 10 taona miakatra fa inona mahatao tomobile anazy fa tsy le moteur tafiditra ihany zany le moteur mamoaka setroka fa tsika manaiky an'le cop hoe conférence des partis de amin'ny droit de douane ny politique douanière tsika manaka an'le tomobile mihoatra 10 taona fa ny droit de douane tsika ny politique douanière tsika manaiky ampidirana le moteur 10 taona inona fa tsy le tomobile mihoatra 10 taona ihany re moteur hitanao eny antseny reo de gaga avy anao fa manina raha tonga de ekena le tomobile miditra de mibata pont rigide manarivony tsika eto de avy aloha ny olona isitrika any ambanivohitra any de misokatra hoa de misy olona mifindra any de rehefa be olona any de zay ny olona vao mitady andao mba amboarina am'zay ty lalany ty misy feo miaingy avy any de vita ho azy io lalana io eny mpitondra fanjakana io misy politika mifandray be de be ohatray hoe fa tsy voatery anamboatra lalana zany ianao any ambanivohitra manafara pont rigide de atao voatra makany mainty rano atao voatra makany amin'ny toerana sarotra be reny alefasy reny isana patrol double pont reny alefasy reny Toyota Land Cruiser reny ampidiro de adira taxi io reny nanao de taxation de am'izay fotoana zay misokatra ny lalana manerana Madagasikara de zay anao vao manaraka moramora ataonao terrassement fotsiny io de mandeha reny tomobile reny fa tsy tomobile vaovao ho an'ny concessionnaire eto mahatonga le politique douanière de bahana ny concessionnaire azo mampitra occasion nareo fa manjary tsy lafo ny anay de any amin'ny concessionnaire mifanjakana mividy de lafo be de lasa any le volam-panjakana de tsika tsy misy fanafody any amin'ny hôpitaly mbola tsy ho tonga saina ve tsy anjara ny solombavam-bahoaka ve no manavao sy mametraka an'izay lalàn'izay Lazare Ferson ka le solombavam-bahoaka maty le rafitra parlementaire misy eto de izy député ray ve de afet district ray nareo aty Itosy tena hoe de mieritreritra fa voatetiny député mbony district ny Itosy uni amin'ny vazivazy aiza ny ahitana an'izany eto zany ve ny anangona ny etaetam-bahoaka fa zay ny ametrahana an'le conseil des sages hoe misy olona solo tena roa avy any Fokotany de avy any Fokotany miakatra commune de reo mivadika parlement communal reo dikan'izay a tsy mety io député io tsy ampy io le député manana système parlementaire 12 fa rehefa miteny RCR hoe dao nangana au conseil des sages de atao be deabe ny olona avy any amin'ny faritra mitsofoka ao anatin'le conseil des sages
mavesatra be zany ohatrenakarama zany le député nefa mana assistant parlementaire 12 12 fois 150 firy zany 150 fois 10 fotsiny efa 1500 plus 150 fois 2 300 1800 zany a ny député eto amitsika raha adika am'teny tsotsotra raha mahazo 2 500 000 francs avy ny assistant parlementaire fois 1800 de ohatrina vola lany ny parlement atsika nefa ny avany any ny vadiny ny cousin ny zobavy ny jodany reo ihany ny ataony assistant parlementaire ko maninona tsy avadika le système anangahoana atsika olona avy any amin'ny fokotany de olona tena n'olotsaina olona tena tondra ny tatitra avy any amin'ny vahoaka zay vao mifonctionne io système législatif atsika io zay le fanovadrafitra zavatra voadinika namana zo no entina eto fa tsy torapoa tsy etaeta ny lazarazafy arso mba mangetaeta hoe zao fa zavatra voadiniky ny ekipa voafehin'ny ekipa misy juriste be deaibe ao a misy ingénieur be deaibe ao a misy mpampianatra université be deaibe ao anatin'ny RCR atramy mpampianatra université any ivelany ka tsy teniteny foana eto zay fa raha mahita diso am'reny nareo a de ahitsio tompoko fa zay mbola afaka manitsy fa zay a nandinika zay vao nilazany zany hevitra rehetrarehetra zany de ho avy ndray mpangalatahaka hoe zao ndray zany onony atao hoe de anjaranareo miaro an'le izy ianareo citoyen responsable fa zany natao teto tany deuxième république olona hafa nanao ny rédaction ny fanagasiana de olona hafa manatanteraka anazy ka izahay no manao ny rédaction an'le refondation de tsy ny olona hafa ny voy refondation du système politique mba arovy re tompoko faiblesse-nay zay tsy manam-bola iarovana an'io isorana ianao atao amin'ny télé M24 tena isorana re tompoko anareo tompona andraikitra sy ny tompony télé tsy voavidinay vola zao fandraisana andraikitra zao ataonareo zao efa fiarovanareo an'le hevitra sady a ny famoahnareo an'le izy eto a isorana be deaibe anao mpanao gazety ia taona ny fifidianantsika araky ny efa nampatsevitsika teo a ny taona 3 miomana andray anjara am'izay fifidianan'izay ve ny antoko RCR mialohan'ny amaraparanantsika andraisantsika Lazare Ferson efa mivaliko teo zay fantany zay namana zo zay a na antoko azy de tsy misy hoe fondateur ny fananay zay ny esprit zany tsy ana ny RCR tsy fananako za koa mba piasa ny RCR ka mampiasa ny RCR na de tsy manapa-kevitra rery za mivory zay de mahita nyrehetrarehetra ndao ranga atao ty fa mijaly le vahoaka ndao tsika na hoanina tsy hoany ohatra de manao laza rehefa ozy ny rehetrarehetra aloha tsy miditra fa vola miasa eo fa zao sosoa de mijanony laza fa za tsy manana intérêt akoatra ny fanavotana ny piraitan-drazana amin'ny anaovako RCR fa tsy RCR ny amelomako vady aman-janaka de tsy RCR ny amokisako ny ankonako fa fandraisana andraikitra izy ty de miandry anao zany raha andray andraikitra ianao de ampio le olona manoana zany andao iroso raha ohatra moa ka tsy andray andraikitra ianao fa velao mihitsy aloha am'izao mety le zany de isaky mato izy any jiro de ampidirony t-shirt fa mety amiratra zany na inona lokony na inona lokony fa samy nandray t-shirt daholo nareo tamin'ny fifidianana zay tompoko tsy nizara t-shirt avoay daholo reny t-shirt reny rehefa maty ny jiro hoy nareo mandatsa eny tompoko samy tompona andraikitra am'safidany olona fa zay hitaiza firenena fa tsy teny aminareo zay hoe aleo indray ny volan'ny olona any fa volana dala sanatry tompoko zay tsy manao an'zany aza maka volan'olona zany nareo rehefa resy lahatra amin'ny heviny nareo a de fidio izy fa hevitra no hitondrana firenena fotikevitra no hitondrana firenena idéologie no hitondrana firenena fa tsy haitraitra hoe vitako ao fa haiko ekipa no mitondra an'io zahay ekipa efa ela any nahitsy mpikambana isaka miakatra plateau zao de manitsy mpikambana hoe zao ndray ny ahitsy monsieur le président fa tsy mety ty de mipetraky ianao hoe azo ahitsy de rehefa mitondra firenena de azo ahitsy fa tsy voatenena ianao de tezitra de mandray angady ively olona de misambotra olona de mampigadra olona tsy zany no atao zay tompoko tsy amalifaty zay tsy amalifaty ny zavatra natao taminay zay tsy amalifaty hoe nareo rangalatra teo de valifaty zany fa de ho atao mamay daholo no fahavalo zay tsy mahana fahavalo ka reo mpanao politika reo aza tsy maintsy ataonay zay anatsarana ny fiainany
fa zay nanaovany fianianana rehefa mianiny lazarazafrson de mikatsaka ny asosiny tsara ny fiainana malagasy ao anatin'zany mpanao politika ka na adversaire politika azy ao anatin'ny fifidianana tsy maintsy ho ataona ny anatsara ny fiainanareo fa ny fanekenay zany fa tsy hoe adversaire nareo a de hoe anatin'ny tolona sa le ny tolona rety sasy ny tolona de tsy mena seza tsy zany na mitondra firenena mahay anao sa tsy mahay ainao ty zavatra ty sa tsy hainao a ity ny terme de référence vitanao io de mandeha ny entretien rehefa vitanao io a manaika de atao ny contrat de ataovy le asa de zay mitady indicateur hoe zao ny contrôle nay an'zo rehefa tsy vitan'zo io a de roasinay zo fa zay ny fanaiky tamvoaka malagasy fa ny avitan'le asa anasoan'ny fiainany a no anaovany fianianana ny akoatra zay a tsy mahay zay zay tsy mahay miracle hoe ampidinina vity-piainana rapitso zay tsy mahay miracle oatra zany tsy mahita miracle oatra zany ny atao anatin'ny RCR zay ny anatra de tsy ahita miracle mihitsy zay fa raha hita miracle inona de andakilasy hoe ampidinina tamika vity-piainana rapitso za efa tsy nihinan-kena ray volana ty no ampidinao vitikena milahatra eny etsena daholo tsika isanao rapitso milahatra ena mbola isy ena raha afaka pitso tsisy ena tsony raha afaka pitso rehefa tsisy ena raha afaka pitso pénurie zany miakatra ho azy mividikena oana mbola miakatra any le vidyfa mividy am'zay rehefa miakatra mividikena milatsaka ho azy ndre le volana ampakarina teo ampakarina fandroandray ka tsisy production ntsony eo tsisy hoanina ntsony eo tsy maintsy anafatra avy any ivelany ianao ny baiko ny any ivelany hoe zao ihany ny temps d'essence anay nefa ianao manafatra dana re tompo mamboly eo dana mamokatra fa rehefa misy vokatra eo ny avy any ivelany aza mandadilady aty amitsika ty hoe zay mba hitady mananasy aty aminareo aty de zay tianao anaovana am prieny am'zay de miakatra sandambolanao fa tsisy miracle io zay koa tsy ianao an'zany hoe miakatra eo zay ka rehefa tsy vitanay de miala zay fanambadina aza tsy azo atao an'zany fanambadina aza tsy azo tenenina hoe ivady aminao ao fa raha ohatra ka tsy miteraka tsika ray taona de iala za fa sako misy ny tena milaza aminao fa vitako tsy azo atao an'zany mitondra firenena tsy azo enti-po ohatra zany ka hoe iala rehefa tsy vitako mitondra firenena eo ianao na tianao na tsy tianao vonon'olo eo anao raha mialaala fahatany eo fa ianao nanaikiditra eo zany mahatonga nay miteny hoe tsy miracle mitondra an'io aza manatena miracle la ilazarazavy arsono mitondra madagasikara dana miasa de manaova ny marina hoarovanay ny manao ny marina hoarovanay ny citoyen malagasy de arovana ny mpiasa de omeny atao zay azony atao any resaka fitsabona any am resaka fanabiazana service public am resaka sosialy zay ihany tompokoa fa tsy misy akoatrzay eto amboniny tany de samy mavita ny didiny tsika rehetrarehetra samy mamelany ankohonany fa izay miaro zay manao ny marina mampisy ny sécurité sy ny filaminana eto amin'ny firenena ya mialohan'ny amaranantsika ny fotoana lazaraza ferson mety misy ve ny karazana afatra tianao manokana ho ampitaina tiany RCR ho ampitaina ho amin'ny mpijery atsika raha ny teny zay hoe mitsabaka eto amitsika ny communauté internationale zay tsy zany tsy midika hoe makahala vahiny zay au contraire fitiavana anazy azy zany itsika tsy maintsy miara-miasa am'izao tontolo zao fa mahatonga ny olona manao tsinitsinina atsika itsika ny mamilava itsika mifoaka rongony itsika ny voretra itsika tsy mainininina de manao tsinitsinina atsika ny olona ndao anao zavatra mety ndao hiasa fa rehefa miasa ianao de ajain'ny olona vo miteny fotsy anao chômeur de tsy manaja anao ny olona fa vo miteny anao mananasa de manaja anao ny olona ka rehefa hitan'izao tontolo zao tsika fa miasa de manaja atsika reo satria tsy maintsy hitady vokatra aty amitsika hitady volamena aty izy hitady safira aty izy hitady mivokatra eto amitsika eto izy ilayntsika miara-monina am'izao tontolo zao fa tsy afaka manidy varavarany tsika ka olon'olona rera eto amty Madagasikara ty fa misy zavatra tsy mbola vitatsika tsy maintsy afara atsika avy any ivelany de tsy mety zany hoe ndao tsika anao déclaration de guerre am'izao tontolo zao zany hoe ndao roasina an'zao nandao tsy fanao zany ao anatina fitantanana firenena tsy fanao zany tsy tsika malagasy reny olombelona tamboniny tany fa misy olombelona hafa any de mifanaraka am'ireo ny azotsika atao ny azotsika atao de miaro ny tombontsoa atsika hoe aty kosa mba tsy azonareo idirana atreo misy convention international eo mamaritra an'zany hoe ity azo idirana de ty tsy azo idirana fa tsy hoe ndao hiady am'izao tontolo dao sanatry tompoko zany fa zay no afatra ho an'ny voaka malagasy hoe sady mahay mifankaty tsika no mahay mandray ny any ivelany raha mieritreritra fiarahamonina irindra de mba mifampiteny tsika am zavatra tsy mety fa tsy mitaza-potsiny
manoloana ny fahorian'ny mpiray-tanindrazana amintsika amin'izao fotoana zao. Mankasitraka anao namana zoa mamerina andray mandeha ny fisaorana ny tompony M24, mamerina andray mandeha ny fisaorana ny teknisianina rehetra ao ambadika eo a, mamerina andray mandeha ny fisaorana ho anao miaraka tamiko teto androany ary mamerina ny fisaorana ho anareo naharitra ny jery raha misy diso ray tompoka ahitsy eo manaiky ahitsy zay fa mieritreritra mba hitondra fanomezan-tanana ho an'ny taranaka malagasy fa efa ampy zao fahoriana mahazo antsika malagasy zao manao mandram-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy. Ya, dia ankasitrahana feno ianao Lazara Zafy flou national ny antoko RCR na ny Rassemblement des citoyens responsables ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra 24 tamin'ity ariva ity. Mankasitraka tompoko. Ya, dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entsika manakatona ny fandarana le 20h15 tamin'ity androany ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Raha toka misy ny vaovao tianao ampitaina dia aza misalasala any miantso ny lahara tarby 038 12 00 878 mandrapitafindray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.